Vavaka atsika. Ry ray masina o, velo mpisarana anao ny fonay fa lehibe ny famindramponao. Mbola afaka miriaria indray izahay, tsy lany ritsy. Mbola mamindra fo aminay anao. Mbola te hikolokolo, sao mba hamoa vokatra soa ihany. Dia mamindra fo aminay amin'ny tsy fahatanterahana. Aza rehetra mitarika anay. Omeo anay ny finoananao. Apetrao anatinay eo zany hanananay fahatokena tanteraka ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy. Ary anao no hamelombelona ny fiantsoanao anay tsirairay avy mba halala ny sitraponao. Mitenena aminay araka ny fombanao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio dia araka ny izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Matio. Matio 7:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 30. L'évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 30. Rehefa hita, toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, Indro izay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona raha no azonay? Fa hoy Jesosy taminy, Lazaiko aminareo marina tokoa, fa rehefa amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny Zanak'olona, ianareo koa izay nanarakahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'isiraely 12. Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, no ny anarako, dia handray 100 heny ka handova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no ho voalohany. Ry ray masina o, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy e Kristy Tompo. Nisy pastora anankiray, Ben Abdallah no anarany. Pastora tao Ankaramalaza. Vao maraina manomboka amin'ny 4 hatramin'ny 5 dia manao ny asa fanompoana no atao. Ary voasoratra ao amin'ny diarin'ny pastora, ao amin'ny diariny ao, na ny dinika, na ny fanatsehan'ny fotoa malalaka amin'ny 4, ny asa sy faherezana, ny fampianaran'ny sampana isan-karazany, tontolo androny zany dia feno ao amin'ny asa fanompoana. Ka amin'ny ora ny dirany amin'ny retrety dia nitomany izy tao amin'ny lava tao. Mifona ao mama izy, fa tsy nahavita na inona. No arabaina zany lehilahy zany ka natao hoe, arabaina tompoko, hoy mamany lava. Fa ianao no ray amin'ireo pastora 3, hainy Jesosy. 3 amin'ny 3. Mampatsiaro an'ilay Toriteny ilay pastora anankiray zay. Any Amazanga any. Hoy izy, vita goudron amin'ny karandohan-drapasy pastora, hoy izy, ny lalany makana amin'ny fahaverezana. Zavatra anankiroa mifanohitra zany hitatsika. Ny anankiray dia no arabaina satria nahatanteraka ny asa fanompoana, ka malgré ny zavatra maro vitany teo amin'ny fiainany,
dia mbola ho nahatsapa izy hoe tsy nahavita na inona tamin'ny asa fanompoana, feno fanetsetena, ary mbola naniriny hanao mihoatra n'izany ara. Fa ny fanambarany anankiray indray kosa dia ny manambarany amin'ny toe-panahy tsy mifanaraka amin'ny sisapon'Andriamanitra, manambara ny toetra ny mpisandoka, mpisoloky, mpampianatra diso. Ary raha mijerinao amin'ny soratra masina isika dia mazana ny kristianina manondro ny fahalemena, manondro ny zavatra zay ho veriny no ho gravy eo amin'ny fiainana, ary indrindra manindry koa, indrindra fa nipijankajanka no heveriny ny olona fa ho tampony amin'ny fahotana. Kanefa raha mijeriny amin'ny fampianarany epistily romanina itsika dia hoy Paolo hoe ny tampony amin'ny fampianarana, ny tampony amin'ny fahotana dia ny fampianaran-diso. Satria ny ota rehetra azahoantsika famindram-po raha mibebaka, fa ny fampianaran-diso tsy azahoantsika famindram-po. Ka io no mampatahotra rehefa hitory ny tenin'Andriamanitra, io no mampangororo ahy rehefa hitory ny tenin'Andriamanitra, hoe hitory mazava ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ve sa hanodikodina ny tenin'Andriamanitra araka ny fieverako sy ny fieveran'ny saiko zay limité. Tsy mba mangataka ny hitory-teny na oviana raha tsy anjara omena satria matahotra hoe iza no maniraka anao. Zany indrindra no raha mijery ny perikopa zay texte anjaratsika androany, raha mijery an'ireto apôstoly, mijery an'ireto mpianatsy Jesosy, follower-ny Jesosy, dia olona teo ampiasana daholo izy reto, indrindra fa ty Matio ty teo ampamoriaketsa no natsony Jesosy hanaraka azy, avia hanaraka, ry Petera tany ampandronoana, sy ny sisa dia tena amin'ny asa fanompoana nisy azy tsirairay avy no natsony reto mpianatsy Jesosy reto hoe avia manaraka. Raha amin'izao taona 2026 zao no mandrea ny antsony tompo sahala amin'izany isika, ajanony aby ny raha taonao reo fa avia manaraka, iza no hahafoy hanifoy zavatra rehetra ka hitsangana hanaraka ny mpanompo, miaraka ny tompo. Eo no mahatonga an'ireto mpianatra reto manontany an'i Jesosy ka nilaza sahala amin'ilay pastora tsy nahavita iny hoe inona no mba anjaranay, satria efa nahafoy ny zavatra rehetra. Mahagaga ty Jesosy ty, mahagaga ty Jesosy ty, fa na dia ny reniny ary dia virginy, ny rainy any an-danitra, kanefa tonga nofo. Rehefa tonga tao amin'ny tempolo koa izy dia manambara mahagaga koa ny nanambarany ny amin'ny reto rainy sy reny Josefa sy Maria zay nanambara ny fisarahana sahady fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranon'ny raiko aho. Mahagaga toa ty Jesosy ty rehefa tao amin'ny hazo fijaliana ka nanambara tamin'ity Maria ity raha vehivavy io ny zanakao. Mahagaga koa ty Jesosy ty rehefa notenenin'ny Maria hoe ao ny rahalahinao sy ny anabavinao, dia nanambarany hoe reto no rahalahiko sy ny anabaviko. Manambara fisarahana sahady, mitaona amintsika ho fisarahana sahady ao amin'ny fianakaviana vaovao zany.
Zao texte zao koa zany dia mitaona antsika, mampianatra antsika hahafoy ny fomban-drazana, hahafoy ny fiainana zay nitezana antsika talohan'ny nananganana antsika ho zanak'Andriamanitra, ka hatonga antsika ho fianakaviana vaovao ao amin'ny Jesosy, satria natsoiny avy any anatin'ny fahamaizanana antsika, natsoiny avy any amin'ny fahaverezana antsika, ka natsoiny ho tonga ho zanak'Andriamanitra, ho fianakaviana vaovao, hanana fiainana vaovao. Dia ny firaisana amin'Andriamanitra. Fa Jesosy raha nanontaniana, inona no sakafoko? Dia ny manao ny sisapo zay naniraka ahy. Dia ny manao ny sisapon'Andriamanitra zay naniraka azy hamonjy an'izao tontolo izao. Ary ny sisapony zay naniraka azy dia ny ampafantatsara sy anao ny asa-panavotana nataony zany zanaka izany. Ary zay mino an'izany zanaka izany no manana fiainana mandrakizay, satria olom-baovao izy, fiainam-baovao, fianakavianam-baovao, dia ny fianakaviany lanitra. Satria tsy maintsy potehina, tsy maintsy ariana ny fomba rehetra tsy mifanaraka amin'ny sisapon'Andriamanitra. Koa zay mahalala an'izany sisapon'Andriamanitra zany ampafantariny antsika, dia ny finoana an'izany zanaka izany no mahatonga antsika ho olom-baovao, fiainam-baovao. Le fiainana taloha iny zany ny ova rehefa mihaona amin'ny Jesosy. Tsarovy Zakaiosy, tsarovy Saoly, rehefa tamin'ny lalana tany Damaskosy, ny fanena tamin'ny tompo izy, ny daraboka. Ary indro ilay mpanenjika, indro ilay mpamono olona, ny ova fo, ka sahy maty. Ry Petera, rehefa nandray ny fanahy masin'Andriamanitra, indro ilay nandahy telo an'i Jesosy, sahy maty, tsy nihemotsy intsony, satria natoky fa ity Jesosy ty no zanak'Andriamanitra velona. Ary tsy misy zavatra hatahorana afa-tsy zay haverana amin'ny helo. Koa na iza no hamono, na iza no hampiorohoro, iza no hampangahorohoro, tsy hatahotra an'izany, sa hijoro, satria lay zanak'Andriamanitra mahery sy mpandresy no inoany sy tokiany, ka tsy izy ahozongozona an'izany. Zao tenin'Andriamanitra zao koa ho azy sy ho anao zay ho nantsona tao amin'ny famonjena. Inona moa zany nantsona tamin'ny famonjena zany ry havana? Dia isika zay tany ivelany fanjakan'Andriamanitra no natsangany ho zanany tamin'ny batisa. Koa amin'izany batisa zany mahatonga antsika olom-baovao, tsy mamena antsika hitarejetra, tsy mamena antsika hitorobodroboka eo, tsy mamena antsika hijanona amin'ny fahakamona, tsy hijanona amin'ny tsy finoana tsy fahatokena, fa hampitsangana antsika ho toy ny mpandresy, satria nahatsapa ny voninahiny, nahita ny heriny, nahita ny voninahiny, ka hitsangana hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ka hitaona koa ny olona any ivelany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hampafantatra an'izao tontolo zao zany fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao zany. Hampafantatra an'izao tontolo zao zany fa io Jesosy io no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary zay mino an'izany zanaka zany hita taratra amin'ny fiainany, ny fiainam-baovao dia ny fiainany lanitra zany. Fiainam-baovao amin'ny asa-panasoavana sy ny sisa. Fiainam-baovao amin'ny fanasoavana ny namana, amin'ny fanasoavana ny mpiray tandrazanamana, tsy fiapagana ny hafa, tsy fanaratsiana ny hafa. Koa amin'ny ora zay hijoro antsika eo anaty an'Andriamanitra. Koa na dia olombelona mpanota, nandova ota isika, reny asan'ny ota zay mahatonga ny zavatra ratsy hita eo amin'ny fiainantsika reny,
noho ny bebahantsika ka amin'ny joroantsika ao anaty an'Andriamanitra, i Jesosy no hitsanganao alohantsika ao, aneo ny holatra amin'ny tanany ka nambara hoe efa nisolo azy aho. Ary ireo zay natsapany famonjen'Andriamanitra, ireo zay natsapany famondram-pon'Andriamanitra, tsy maintsy fitataratsy amin'ny fiainany koa ny asa vokatsy ny finoany. Tsy hiezaka hoe hanao an'izao sy zao aho mba ho voavonjy, fa mahatsapa ny famonjen'Andriamanitra, mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra, ka manery ahy, manery anao tsy hitarejetra, hitsangana ho vavolombelon'ny fahamarinana sy ny fahamasinan'i Kristy, ka hanasoan'ny namana, hanasoan'ny mpiray firenena, hahafoy ny zavatra rehetra ho an'i Kristy. Dia amin'izay ora sy fotoana izay ampanatsehitena no anontaniana sanatao mpianatra reto hoe mba inona moa ny valisoa azo? Tsy nisy very maina ry havana ny fitiavantsika an'Andriamanitra, tsy nisy very maina ry havana ny asa soa sy zay ataontsika rehetra. Kanefa koa raha miziriziry ao anatin'ny faharatsiana atsika, tsy hitarejetra ilay Andriamanitra tompontsika, hikapantsika, hanangona atsika, ary hanara atsika any amin'ny farimy rehetra hafa, tsy hitarejetra izy. Fa ho an'izay mino ny asa-panavotan'i Jesosy, matoky ny famelan-kelika zay nomeny, ary miaina ny fahamarinana sy ny fahamasina, ny fiainam-baovaon'ny zanak'Andriamanitra. Dia hoy kosa hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao, tsy ho very maina ny asa fanompoana. Ko ho azy anao zay mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao, no mbola miantso antsika koa ny tompo, tsy ho reraka amin'ny asa soa, tsy ho reraka amin'ny asa fanompoana zay nifidianan'Andriamanitra sy fidianan'Andriamanitra anao. Jereo ilay filazantsara vakitsika teo, jereo ny hatsara ilay olona nomena talenta, vola be zany talenta zany, talenta 10 zany, vola be zany, nahazo 100% de, nahazo 50%, 100% de bénéfice, ka naveriny tamin'ny tompo. Ilay talenta faharoa, vola be koa zany amin'izao fotoana izao. Ary le nahazo talenta iray le vola be ihany zany, ina natao noho ny arantsiam-panahy, dia naleviny zany hoe araka hitataratra amin'ny ao am-pontsika ao ny fiainatsika, ny tsara zay nahazo tsara ohatrany ny tsara ihany, ny kely zay nahazo kely koa no mbola noho ny faratsiny vao maika ny aratsy ihany, mba ho isan'izay miaina amin'ny fifalian'Andriamanitra, miaina amin'ny famondram-pon'Andriamanitra isika, atsia nahazo be da be, zay mino zany zany meny be da be, ary tsy angedaheda mihitsy. Voninahiny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina, zay aza amin'ny talondraka ho mandrakizay, raisy ny fitahirana.